eny tokoko mahakasika ny raharavon'olona namononan'ireto fianakavianay ao amin'ny commune Ambatomajaka, district Antananarivo Tasy, tany Andranomasina, tanàna Andrenavohitra. Milamina ny fiarahamoninay ao an-tanàna Andrenavohitra, ny lehibe ny fokon'olona, ny zokiolona fotsy volo indrindra dia mahafantatra ny fiainanay sy ny dadabeanay rehetra fatao. Ny ben'ny tanàna amperinasa ho atoerana no tena fototra voalohany indrindra izay manakorotana anay ary nandefa olona hamono ny tsapafamaky. Izay rehefa tonga ny tsapafamaky dia misy vavolombelona io renim-pianakaviana Sendra Hatsaka ny natazana lehilahy 5 lahy midaroka amin'ny famaky sy amin'ny angady torana ny havanay. Io renim-pianakaviana Natsaka indray nijoro vavolombelona no rahonan'ny zandary izay tsinitsinina anay izy tsy fianakaviana fa olona Sendra Natsaka. Mahagaga rehefa nanao fitoriana zay dia ny ben'ny tanàna indray izay azo anay sary ary anananay pirofo no mitondra an'ireo olona nidaroka sy nitiapa-famaky tao amin'ny zandary. Dia efa hitanay sahady moa zany na ny fihetsika sy ny sisa tao amin'ny zandary fa nisy zavatra lamindamina izay efa nanaovanay fitoriana tao Akadilalana tamin'ny 5 Novambra 2025. Mbola tsisy ny von'olona dia efa nametraka fitoriana izay satria tsy nahatokisanay ny zandary sasany. Izay ny zandary namany sasany ihany no miteny hoe mailonareo misy adjudant chef maromaro namana sy mahita anay ny fahitsinay sy ny famarinanay no manome vaovao fa mailo fa ihany ny élément madame le maire, ihany ny élément madame le maire. Izany hoe ben'ny tanàna sady afaka mibaiko zandarmaria manakorotana ny fiandrianam-pirenena. Tsara ny manamarika fa efa nanao fitoriana fiandry zay io maire tamin'ny 20 Mai zay dia nanao fitoriana fiandry 2025 nohony amin'ny resaka ohatrany hoe fangalarana sy fanakotana fiarahamonina dia naheny feo zay ary le olona mihitsy no nitantara 20 Mai 2025. Ny 10 Jona 2025 rehefa nampivory sefim-pokotany izy dia nandrahoana ho faty ny havanay. Misy lehibe ny fokotany vavolombelona izany nanao fitoriana tao amin'ny Gapitsy zay ary misy vavolombelona lehibe ny fokotany akoatra ny lehibe ny fokotany sasany izay niarana eny daholo fa ny sasany mbola tsy samy mitoroka satria tena mafiary mavita manao règlement de compte io ben'ny tanàna io dia misy nijoro vavolombelona. Io fitoriana ao amin'ny Gapitsy tamin'ny 10 Jona 2025 io mbola tsy netsika hatramin'ny androany fa miantona amin'ny zandarmaria mbola tsisy rahalatsaka tsisy von'olona. Tamin'ny voalohany volana marsa teo kosa aza dia nitranga ny von'olona 5 lahy namono. Miariary be rehefa nitranga ny von'olona fa ilehibe ny tanàna no mitondra antanana ireo olona namono izay misy pirofo na ny fokon'olona dia gaga na ny vahoaka dia gaga hoe fa ahoana loatra retsy ary anananay ny feo amin'ny fokon'olona sy ny lehibe amin'ny fokon'olona miteny hoe fa ahoana misy an'ity raharaha ity. Rehefa nandeha tokoa ny raharaha-pitsarana ity ny fitoriana momba n'ilay von'olona tsisy MD tsisy garde à vue aloha hatreto momba n'ireo olona namono ireo fa ombany fanaraha-masony fitsarana. Mahagaga nefany ny omaly indray dia efa tonga teo tokotaninay ireo olona namono ireo dia nanao rambava hoe hitsopinonay tsirairay lisany fa anay ny zandary anay ny ben'ny tanàna lany tamin'ny vovonana Hirmara izay akaikin'ny député Hirmara. Niantso ny filohan'ny fanavaozana zany say anadio satria maloto dia maloto tanteraka ny any amin'ny tanàna misy anay.